Alarbi roapolo me enina amby roapolo amby roa arivo ireo lohatenim-baovaontsika ato anatin'ny vaovao an-tsary. Nanendry ambasador maromaro hiasany ivelany ny fitondrana fanavaozana midika fankatoavan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Manan-karena voka-pikarohana momba ny fanodinana sy fitantanana ny fako isika eto Madagasikara saingy ny fampiarana no tsy ampy. Maromaro ny tsy nampoizina nanaitra ireo petit baolina kitra manoloana ny lisitra ireo mpilalao efa nivoaka izay hiatrika ny mondial 2026. Manolotra ny arahaba tompoklasy sy tompovavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao izay anasanantsika anaraka hatramin'ny farany. Maso malagasy 8 no voatendry nandritra ny filan-kevitra minisitra ny 20 aprily sy ny omaly 20 Mey. Anisan'izany ny ambasador hiasa ny Rosia, Frantsa, Allemagne, Afrika Atsimo sy ny solontenan'i Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana any New York. Midika sy maneho izany ny fahavononan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hiara-hiasa amin'ny fanjakana malagasy ankehitriny ary taratra ny fahamarina toeran'ny diplomasia malagasy ihany koa. Izavy ary izy ireo ndeha hoentina sy ho fantaritsika miaraka amin'ny Volana Farasoa anokafana ny fampahalalam-baovao. Tendro maso ivon'ny Madagasikara hiasany Rosia Ignace Nandriamanjato, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar auprès de la Fédération de Russie, efa nitanandraikitra maro teto amin'ny firenena, efa ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ny taona 2019 izy, ministry ny raharaham-bahiny tany amin'ny taona 2020. Ankoatra izay dia efa filohan'ny delegasiona manokana teto amin'ny tanàna n'Antananarivo tamin'ny taona 2020. Voatendro maso ivon'ny Madagasikara ny Alemaina kosa i Alain Mananjara Zafimbelo, izy izay efa nitanandraikitra diplomatika mifandraika amin'ny maso ivon'ny Malagasy any Alemaina tamin'ny taona 2020. Talohan'izay ihany koa izy dia efa ministry ny asa vaventy. Ramatoa Zarzafy no voatendro maso ivon'ny Madagasikara eo anivon'ny rafitry ny firenena mikambana, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République de Madagascar auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Talohan'izao izy dia efa nitanandraikitra maro tao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ary efa niasa tao amin'ny solotena maharitra eo anivon'ny firenena mikambana. Efa tale jeneraly ny fandrindrana sy ny fiaraha-miasa ho an'ny fampandrosoana teo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny, efa tale jeneraly misahana ny diaspora ary efa nitana ny andraikitry ny sekretera jeneraly mpisolo-toerana tao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ihany koa tamin'ny fiandohan'ny taona 2020. Manamafetrany izay rafitra diplomatika ny gouvernemanta malagasy izay dia maso io dimy vaovao any Europa sy Afrika ihany koa no voatendry nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 20 aprily teo. Augusta Paraina voatendro maso ivon'ny Madagasikara ny Etiopia, izy ihany koa no misahana ny andraikitra ny solotena maharitra eo anivon'ny vondrona afrikanina sy ny voamira rahateo-karena ny firenena mikambana ho any Afrika izay miorina ao Addis Abeba. Toavina Ralambo Mahay voatendro maso ivon'ny Madagasikara ny Afrika Atsimo, izy dia efa mpanolotsaina teo aloha teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra mpikambana ao amin'ny antoko humaniste écologique. Joary Ratovondrahona voatendro maso ivon'ny Madagasikara ny Maroc. Michel Rabemaefa voatendro maso ivon'ny Madagasikara ny Frantsa. Edelin Caliste Randriamiarsoa voatendro maso ivoan'ny Suisse, izy ihany koa no isolotena ny Madagasikara eo anivon'ny birao firenena mikambana ny Genève sy ireo andrim-panjakana manokana. Ireo fanendrena ireo dia maneho ny finiavana fanjakana malagasy, anamafy orina ny diplomasia sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany, anamafy ihany koa ny fisian'ny Madagasikara eo anivon'ny sehatra iray sampirenena. Ady amin'ny Andiambalala voafehatra eto ny tsy fipariany Andiambalala eto Madagasikara raha nambarany ministra ny fambolena na izany aza dia mbola mitoy ny ady eo ihany koa ny fanavaozana ny ivo-toerana famongorana ny valala eto Madagasikara mba hampisy vokatra tsara kokoa amin'ny fomba fiasa ao anatin'ny famatsimbola ny banky iraisam-pirenena miaraka amin'ny FAO. Nisy androany ny tatitra mikasika izay ady amin'ny Andiambalala izay natao tamin'ny mpanao gazety. Anisany anatrika izany ny namana Miray Andrianjafy sy Rija Rakotoson.
Izandreo faritra tena ahitana valalabetsaka matetika eto Madagasikara, ny faritra Atsimo Andrefa, ny Orombe, ny faritry Menabe sasany. Fa anisan'ireo tena ahenoana matetika ny ady amin'ny valala koa anefa Betroka, Bekily, Sakaraba, Efandriana-Atsimo ary Iosy. Efa nisy ny ekipa sy helikoptera nampiasaina tamin'ny fanondrahana fanafody tamin'ireo faritra ireo nandritry ny tao ampiasana 2024 ka mahery ny 4 hektara no voatondraka ary nahitam-bokana izany. Efa voafehy izy io kanefa na izany ara dia mbola mitohy ny ady, mitohy ny fanadiovana an'ireo posy izay mbola ahitana tangorom-balala ary mitohy ihany koa ny fanomanana sahady ny kampagna manaraka. Ao anatin'izany fanomanana zany moa dia mbola tohizana ny ady zany na ny lutte terrestre izay ataon'ireo mpiara-miasa amintsika amin'ny alalan'ny fandehanana moto na ny fandehanana fiarakodia, ny lutte aérienne ihany koa mbola misy helikoptera anankiray mbola miasa hatramin'izao raha roa izy teo aloha. Mbola manenjika an'ireo valala ireo amin'izay posy izay mbola ahitana vitsivitsy. Ankoatran'izay ihany koa zany dia ampy ny hoentimanana, ny fanafody, ny indemnité an'ireo mpiasa zany dia ampy. Toy izany ihany koa ny fanarenana ny ivitoerana famongorana valala eto Madagasikara na ny IFVM izay efa reraka noho ny fitantanana tsy mahomby. Andeha ny modernisation izy io efa misy ihany koa ny vola entimanana amin'izany ka ny modernisation zany dia tafiditra amin'izany ilay fiara tsy mataho-dalana ny resako teo, tafiditra amin'izany ny fampiasana an'ireo solosaina sy logiciel isan-karazana ary ny fampiasana ny teknolojia satellitaire ihany koa, ny fampiasana drone ahafahantsika zany tena mifehy an'io valala io. Tanjona hoe ny minisitra ny tsy ady amin'ny valala fa ifehezana azy mba tsy hirongatra noho izy ity biby voajanahary izany hoe tsofoana. Manodidina ny 2.5 dolara ny teti-bola natokana amin'ny ady amin'ny valala ho an'ny taona 2024 sy ny taona 2024. Fambatsim-bola amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny FAO izay mpiara-monantoka ara-teknika. Tsy misy fanilikiliana na fanavakavahana nizaniza ny fakakevitra ny tanora ho an'ny fanavaozana fa misokatra ho an'ny heroverona rehetra raha ny antsoavo nataon'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Androany. Olana nananahirana sy nosedran'ny komity mpikarakara ny tsy fampin'ny hoentimanana ahafahana manatanteraka ny tokony ho izy ny fakan-kevitra nandringa ihany koa ny teo amin'ny lafin'ny serasera izay tsy nahafahany tanora sasany nandre ny antso. Efa voavaha ny olana na ny amin'ny lafin'ny arabola na izay ara-tserasera izay raha ny nambarany Désiré Ratsambany, ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany. Ange Philippe Menakaja sy Stéphane Alphonse. Ny rafitra hitondranan'ny Madagasikara, ny fitantanan-draharam-panjakana, ny anjara-ndraikitry ny tanora, ny fomba hikirakirana sy hatrenan'ny fifidianana, ny fanarenan'ireo seha-piarena samihafa sy izay mety ho hetahetan'ny tanora, ireo no lohahevitra dinihina mandritra ny fankakevitra atao. Voarain'ny ministera avokoa ireo sosokevitra samihafa mifandraika amin'ny fizotry ny fankakevitra eny anivon'ny komunina, hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Efa nisy ny dingana natao ho fanarenana ny lesoka ho voavaha tsy ho ela ny lafin'ny arabola. Voarainay ireo sosokevitra, tsy kera moa izy nareo fa sosokevitra reny aminay hoentina manatsara ny fizotra ny fankakevitra atao amin'ny tanora malagasy, fansokafana ny taux de régulation, zany hoe ny fepetra amin'ny lafin'ny ara-panjakana ahafahanay mamoaka ny vola bebe kokoa fa tena ohatrany goutte d'eau izy tamin'ny voalohany. Tsy fanomezantsiny fa zay moa ny procédure na finance publique. Amin'izao fotoana zany miezaka zay amin'ny herinandro ity mba hamoaka ny ampahany betsaka amin'ny vola ho ampiasaina amin'ity fikoanandrom-pirenena ity ka tsy tokony nanana olana intsony isika amin'ny lafin'ny arabola fa angatahako anareo tanora kosa mba ho tompona andraikitra sy mba ho mpanara-maso ary mba ho mpandray anjara. Ho an'ny tanora malagasy tsy ankanavaka ny fakan-kevitra, tsy misy ny fanilihana, mbola misokatra tanteraka ny fidirana ho komity mpikarakara. Ampirisihako ianareo tanora namana izay mbola tsy tafiditra tanaty fikarakarana midira ao anatinao satria misokatra ny comité d'organisation fa tsy mihidy satria tsy raharahan'ny ministera ity irery
fa raha rahampirenena ka andraisana anjara ny rehetrarehetra ao anatiny ao na manana fahasembanana ianao na tsy manana fahasembanana na tsy miasa ianao na miasa etsetraetretra na mpitolona anao na tsy mpitolona malagasy iray tsika tanora iray tsika manana anjara biriky hitondra ny hevitra vinavinaina ny 30 jona ho avy izao no hanatanterahana ny fakan-kevitra nasionaly ny tanora hoy ny minisitra ny hevitra ny aingavy amin'ny fakan-kevitry ny tanora teny amin'ny komuna hitoy ao amin'ny distrika ka ho aravina nivon'ny faritra tsirairay no hoenty miatrika izany eto Antananarivo hisy ny plateforme numerika ahafahan'ny tanora diaspora maneho ny heviny amin'izay fotoana izay. Nafana nanangona iny vaovao mikasika ny fikonan-dony tanora ho an'ny fanavaozana iny moa ny hetsika nanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny studio i-participate ivitoerana izay anampy amin'ny fanatsarana ny serasera natao andresen-dahatra ireo tanora ahatsapa ny anjara toerany sy ny andraikitra tokony hosaniny amin'ny zotra mpifidianana. Nampahafantarina androany ihany koa ny fisian'ny plateforme i-participate ndao ikozy sehatra nomezana anjara toerana ny fanabeazana ny tanora olo-pirenena mahay mandray andraikitra. Ange Filabe Manakaja sy Stéphane Alphonse ihany. Ny haharesy lahatra ny tanora fa izy ireo no anisan'ny tokony hiaina sy ampiasa ary sitraka ny demokrasia ka hoandry ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny firenena no antom-pisian'ny plateforme i-participate ndao ikozy. Fanomezana sehatra mivelatra kokoa hahazoan'ny tanora mifampizara sy maneho hevitra amina lafin-javatra maro indrindra ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena toy ny lafin'ny fifidianana hanampy amin'ny fanatanterahana izany ny fisian'ny studio i-participate. Fantatsika tsara fa tsy maintsy afara ny fifidianana foana ity processus na refondation ity. Ao anatin'izay zany dia miezaka ny ministère ny fitondram-panjakana zany manome sehatra ny tanora manofana ny tanora au concepteur satria i studio zany dia ho fanofanan'ireo tanora influenceur tanora izay nieritreretina hoe afaka mizara vaovao amin'ny fiarahamonina amin'ny alalana tambazotra serasera maro samihafa fa ao anaty fanajana kosa ny lalàna sy ny fanajana ny soatoavina mahamalagasy dia izay zany nantona metrana an'ity studio ity betsaka moa ro solotena na tanora avy amin'ny province faritany N no atao ataontsika hoe ataoko hoe ny andiany voalohany izay efa nahazo an'ilay fiofanana ary ampiasa n'io studio io mba ahafahana manatsara ny kalitao ny vaovao meny zareo ny mpiaramonina amintsika ahafahany zareo koa mifantina na manao ny filtration ny vaovao satria matetika zany zavatra hita vaovao tsy marina tsy voamarina matetika lasa miparitaka ao anatin'ny fiaramonina antsika dia izay ny antony nametrahana an'izao programma zao. Namafisy ny ministra fa hitoy amin'ireny vohim-paritany ny fanokafana studio tahaka izao mba hanakaiky kokoa ireo tanora eny fotony hahatonga azy ireo ho olo-pirenena vanona say mandray andraikitra amin'ny raharaham-pirenena. Mbola toizantsika amin'izay vaovao mahakasika ny tanora sy ny fandraisana andraikitra izay ihany namoaka tsokevitra lehibe roa ireo tanora ao amin'ny Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie na ny PRJO hitondran'izy ireo ny heviny sy ny tolo-kevitra andraisan'ny tanora anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsokevitra voadinika sy voavolavola nandritra ny fivoriana andian'ny fahatelo azon'ny be sy ny maro natrehana nataon'ireo tanora ny PRJO ireo tao anatin'ny efatrandro teny amin'ny lapam-panjakana teny Tsimbazaza andalony dingana sy ny antanatohatra rehetra izay tokony andehanany ireo tsokevitra ireo manomboka eto mba isian'ny fampiarana. Mamy Filipina Razafindrasata sy Adza Razafiny Piasa. Fehinkevitra roa no nolaniny reto tanora ireto nandritra ny fivoriana andian'ny fahatelo azon'ny be sy ny maro hatrehana izay nataon'ny tanora ao amin'ny Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie na PRJO teto amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ny résolution ny nataony androany moa zany dia misy anankiroa karazany. Ny anankiray mikasika ny inclusion des jeunes atao amin'ny inclusion des jeunes sy
dialogue intergénérationnel atao amin'ny commission des personnes dia ny tao amin'ny commission des espaces ny sahana kokoa momba ny sécurité maritime sy ny inclusion sy insertion ny jeune koa anatin'izay rafitra izay dia ny étape manaraka moa zany zao dia andefa ny ireny résolution nataonay ireny any amin'ny assemblée parlementaire sy any amin'ny ministère izay ahafahany andefasana anazy zany hoe ny dingana manaraka entina atao document de plaidoyer zany le izy any amin'ny ministère any amin'ny association any amin'ny organisation internationale zany hoe tsy hajanonahitra eo amin'ny nivoanay fotsiny fa entina ampiakarina mihitsy mba ahafahan'ny feo amin'ny tanora tonga eny amin'ny ambaratonga ambony kokoa natsangana tamin'ny alalan'ny APCOI ty parlementaire tanora PRG IOIT ho sehatra eo ambonany tanora avy amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny voamerany ranomasimbe indianina mikendriny amin'ny piroboroboana ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny famolavolana politika sy ny fizotra ny fanapahan-kevitra isaparitra ny tanora rahateo izay antoky ny fampandrosoana ho an'ny firenena iray. Rehefa eny anivony anteny mera-pirenena ihany sika voafaritra ao anatin'ny teti-bola-panjakana amin'izao fotoana izao ny fametrahana ireo andinin-dalàna isan-tsokajiny amin'ny fampiasam-bola-panjakana mba hamaly ny tena filan'ny mponina. Isan'ny mila jerena manokana ao anatin'io teti-bola-panjakana io ny lafin'ny fandoava-ketra mba hampiroboroboana ny vola miditra amin'ny kitapom-bola-panjakana sy hampitoviana ny vesatra raketra izay fain'ireo orinasa isan-tsokajiny. Voirana Espérant, Rakoto Malala. 5 isan-jaton'ireo orinasa tsy miankina eto Madagasikara ny mbola tsy mandoetra ary tsy voasoratra ara-panjakana raha ny fanazavana nentin'ny solombavambahoaka Befeno Asanta Totomanana miteraka fatiantoka ho an'ny fanjakana izany ary vesatra ho an'ireo orinasa ara-dalàna indrindra eo amin'ny fandoava-ketra. Manoloana izany tokony fantoka amin'ny fantarana ny isan'ny mpandoetra ny fanjakana amin'ny alalan'ny fampiarana ny lalàna amin'ny feno teti-bola-panjakana izay manome fahefana ny fitondram-panjakana apiatra ny etra sy apiasa ny vola-panjakana. Hoe ny solombavambahoaka manome alalana mpitondra zany apiasa vola-panjakana zany hoe raha tsy lany zany teti-bola-panjakana io ny fanjakana zany ny mpitondra fanjakana tsy mahazo mangala hetra amin'ny orinasa na eo anivon'ny setra tsy mianky na amin'ny olon-tsotra fa ny problème amin'ny orinasa ny secteur privé ohatra zareo mitaraina satria ohatran'ny zareo ihany no mandoetra ary miamitombo isanandro isan'ny taona zany taopala zany le hoe élargissement de l'assiette fiscale zany tokony masoantsika. Miteraka voka-dratsy eo amin'ireo tantsaha mpamboly miara-miasa amina orinasa ara-dalàna mpandray ny vokatry ny tantsaha io vesatry ny fandoava-ketra io. Ohatra iray amin'izany ireo tantsaha mpamboly orge ao amin'ny commune Mbatomarina Manandriny izay nambarany ben'ny tanàna fa mihena ny vokatra raisin'ny orinasa noho io fiakarany etra io. Mangataka ny jerena vahaolana mifandanja sy miaro ny tombotsoan'ny vahoaka izy ireo ny amin'ny fiara-miasa ny fanjakana sy ny orinasa mpandray ny vokatra mba tsy hanimba ny rojo-piarina izay akina ny fidiram-bola andreo tantsaha mpamboly orge. Andrasana moa amin'izao fivoriana ara-potoana eny anivony anteny mera-pirenena izao ny fandaniana ny teti-bola-panjakana na SIPANTSINA. Fa manoloana ny fampiakarana ny saran-dalana izay kasain'ireo kooperativa ho atao ao amin'ny distrikny Sandra dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Sandra Ralambo Zafy Rahoto nanambara izy fa tsy hisy ny fampiakarana ny saran-dalana izay mampikorotan-tsaina ny mponina ny antoerana amin'izao fotoana izao. Isy ny fifampitiniana eo amin'ny solombavambahoaka ny kooperativa sy ny tompon'andraikitra ny fitaterana tanety ho fitadiavam-baolana mikasika ity olana ny Sandra ity ary tsy ho ela ihany koa dia iaona amin'ireo tompona fiara sy kooperativa ny tenany. Avaozina hifanaraka amin'ny toetrandro sy ny filana ankehitriny ny fiofanana omena ireo mpianatra misehatra amin'ny asa sosialy eo anivon'ny sampandrarany fampianarana eny anivon'ny université na ny FTPSD. Ampifanarana amin'ny filana
izay takin'ny asa na atao anatiny na any ivelany no kendrena ao anatin'izany antony anaovana ny atrika asa mandritra ny 3 andro eny Ankatso akana ny hevitra ireo mpampianatra sy mpisehatra amin'ny asa sosialy miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka. Angom-baovao nataon'ny Priskar Kotanandrasana sy Andra Jaonarvao. Rehefa miantsehatra amin'ny asa voatsapa fa misy tiampy na tsy manaraka ny vanim-potoana ary ny fivoaran'ny fiarahamonina misy ankehitriny, ny fiofanana nomena ireo tanora misehatra amin'ny asa sosialy, hoy ny talehan'ny FTPSD na ny formation professionnalisante en travail social et développement eto amin'ny Université Antananarivo. Ilaina dia ilaina araka izany ny fanavozana ny fiofanana izay omena ireo mpianatra misehatra amin'ny asa sosialy ety amin'ny Université Ampanjakana. Izay indrindra no antony ity atrikasa ny antsoina ireo mpampianatra, ireo mpisehatra amin'ny asa sosialy, ireo mpianatra sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny sampam-pianarana FTPSD eto amin'ny Université Antananarivo. Ny antony zany dia eo ny ataontsika hoe inadéquation entre l'offre de formation et la demande, zany hoe eny amin'ny sehatry ny asa zany. Eo zany ny fahatsapana an'izay zavatra izay surtout ireo partenaire sy ireo mpandray an'ireo travailleur social rehefa mivoaka atao amin'ny FPTSD zany eny any an-tsehatra zany. Dia eo ihany koa ny fahitana ny resaka alignement curriculaire international zany rehefa mivoaka mandeha manohy fianarana ny ivelan'ny mpianatra dia misy ataontsika hoe lesoka hita sy tsapa zany ao anatin'ilay izy satria efa tany amin'ny 2014 tany ho any zany ny habilitation farany. Dia zao zany izahay manao anatin'izay hoe renouvellement habilitation zay dia tsy vita manao an'ilay mijery amin'ny resaka curricula fotsiny sy ny corpus fa manova ihany koa ny ataontsika hoe andragogie, resaka pédagogie zany. Dia eo ihany koa ny resaka hoe fijerevana fidirana moramora makany anatin'ny resaka digitalisation sy ny resaka fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka mba amaly, tena amaly an'izay ataontsika hoe etaeta sy sehatra ny asa. Izay zany ny fampianarana izay omenay ny mpianatra ato aminay. Avozina hifanandrify amin'ny zavatra takin'ny asa na eto anatiny na any ivelany ny fiofanana omena ireo mpianatra ireo. Iresaka momba ny fako vetivety sika, firenena mamokatra fako betsaka aty Afrika i Madagasikara. Ny fako betsaka fa ny fanodinana azy na ny recyclage no tsy ampy satria ny fantatra dia mbola latsaky ny 5 isanjato ny tany fanodinana fako eto amintsika. Manana voka-pikarohana maro karazana amin'izay fanodinana sy fitantanana ary fampiasana ny fako izay anefa ireo manam-pahaizana mpikaroka malagasy niarahana tamin'ny CNRIT sy ny Alliance Aika izay tokony ampiarina azona vokatra maro samihafa azo ampiasaina indray no sady anenana ihany koa ny fako izay mameno ny tanàna fotsiny. Keita Revila sy Mamra Voavison. Afaka avadika vokatra sy toe-karena ny fako. I Madagasikara dia mamokatra rofaingo fito tapitrisa taona isa-taona amin'ny karazana fako toy ny avy an-trano, avy an-tsena ary ny indostria sy ny maro hafa. Raha ho an'ny tanàn-dehibe Antananarivo ohatra dia mandray anjara hatrany amin'ny 500 taona isan'andro ary ny 100 amin'izany dia fako plastika avokoa, izany hoe 50 taona. Tsy mitsaha-mitombo famokarana fako io noho ny fitombon'ny mponina izay mahery ny 400 isa-taona. Manoloana an'izay nefa dia mbola ambany ihany koa ny tahan'ny fanodinana fako na ny recyclage eto Madagasikara latsaky ny 5 isanjato. Antony maro no mahatonga izany hoy ireo mpikaroka. Satria ny olana dia tsy fahafantarana besin'ny maro ilay zavatra mety azo atao amin'ilay fako na ny tokony atao amin'ilay fako raha ity izany resitsika manokana. Hay ve ilay plastika azontsika atao an'izao e? Hay ve ilay fako tokony atao an'izao e? Fa ilay tsy fahalalana an'ilay izy izany ny olana. Dia eo ny petrary izay listé ohatra ny hoe eo ampovoany izany misy département atao hoe fa diffusion de l'information na fampahafantarana dia miasa ho amin'izay indrindra. Izay ilay antony tokoteny. Ny olana dia ny tsy fahafantarana dia mampafantatra isika amin'ny alalany izao hetsika izao. Nampahafantarana ato amin'ny tranom-bokim-pirenena Anosy ireo tombotsoa maro azo avy amin'ny fanodinana fako plastika sy organika izay miteraka hafantarana asa sy fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Ity fiarahana ity na
change dia milaza indrindra hoe ny fako dia tsy hivesatra tsy vesatra ao amin'ny fiarahamonina ntsony zany ao anatin'ity rencontre change ty no ifampiresahana hoe afaka valorisena na ampiasaina ny fako ahodina vokatry ny fikarohana mba ahazoana asa vaovao ampitombo ny volan'ny zay mandray anjara ao anatiny moa zany sy ampitombo ihany koa ny toe-karena malagasy vokatry izay fanodinana ny fikarohana ho lasa vokatra ho an'ny vahoaka izay. Voka-pikarohana maro nampahafantarana teto toy ny pavé, autoblancon, avy amin'ny vaky plastika, ny fandrinana vaky organique, ny famokarana angovo avy amin'ny biogaz sy ny maro hafa izay niarahana tamin'ny CRNT sy ny Alliance EC ary ny CIDST. Any amin'ny distrikany Fianarivou Atsinanana iny resy lahatra sady mavitrika amin'ny fisoratana anarana biometrika ny mponina. Mifanometanana amin'ny fanatanterahana ity tetikasa izao tokana ity raha teo ireo ambaratonga parafana isan'ny tokony any an-toerana misy ny ezaka amin'ny fanafainganana ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Manao ny angom-baovao any an-toerana Jaona Dimiolotsalama miaraka amin'ny ekipa ny televiziona malagasy any Fenerivesta. Raha fa tonga teto ny fagnazavana amin'ny biometrika dia resy lahatra zaho nanintogny ny sainanahy nazava aminahy zegny le fagnanaovana izy io satria mankamora ny zavatra rehetrarehetra ilaigna amin'ny antonta ny taratasy alaigna amin'ny fanjakana. Tombontsoa voalohany zegny fagnanaovana raha ara-panjakana ohatra fifidiana. Faharoa ohatra anao zegny andeha hagnano kopia zegny antegna Antananarivo antegna midoko mila kopia Antananarivo dia vita Antananarivo fa tsy miherigna aty ampasimia manantsatana zegny magnano an'ilay kopia. Eo ihany koa ny tombotsoa amin'ny resaka sosialy. Rehefa vita zegny le traitement ny olo jiaby amin'ny base de données rehefa vita igny dia azahoana le laharana NUU igny zay efa vita tsara be zegny le fisoratana anarana biométrique zay efa définitivement voasoratra anarana amin'ilay biométrique igny. Tafapita ary nanamora ny fandraisan'ny mpizaika ny tetikasa izao tokana ny fanazavana nampitaina tamin'ny fanarahana horonan-tsary mihetsika sy nitondrana fanampy mpanazavana mivantana ary mbola nahafahan'ny mpandray anjara nametraka fanontaniana ihany koa. Anisan'ny tegna magnamora ny fampandehanan-draharaha amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny fikarakarana ny hoavin'ny olona tsiraikaraika na amin'ny lafiny asa io na amin'ny fampianaran-jaza io na amin'ny lafiny fahasalamana io na amin'ny lafiny fandriam-pahalemana io indrindrandrindra ka dia zava-dehibe aminay ny fahatongavan'io fa naseho ampahabe maso nandritra ny hetsika natao teto ihany koa ireo lehiben'ny fokotany 120 sy ny lefiny vaovao mamaritra ny commune ny Ampasimbe manatsatrana. Isy ny fanamafisana ny fampanofanana ireo lehibe ny fokotany vaovao sy ny lefin'ireo mba ahafahana ho tsaratsara kokoa ny vokatra izay ho azo mahakasika ny enrôlement biométrique. Nanapa-kevitra ihany koa ny ben'ny tanàna teto amin'ny renivohitry ny commune ny Fianarivou Atsinanana ny nanatanteraka kopia faobe efa tafakatra 12 ireo tanora feno taona nahavita izany. Ankoatr'izay tsy maintsy nojerena avokoa ireo sakana tsy ahafahana miroso malakilaky kokoa ny manodidina ny fisoratana anarana biometrika izay hifarombonina ny lehibe ny fileovana district ary ireo délégation avy amin'ny PREA, programme de réforme pour l'efficacité de l'administration, ny grand angle ary ny avy amin'ny ministère ny atans sy ny fitsinjaram-pahefana. Voakasika mivantana amin'izao fanentanana izao ireo lehibe ny sapatra raha-mpanjakana miankavy amin'ny lehibe ny faritra ny filovana district ary ireo lehibe ny roportany ara-mpanjakana. Eo ihany koa ireo olomboafidy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny fikambanana ny avy amin'ny antoko-pivavahana sy ara-drazana ny lehibe ny orinasa ary ny setry ny fampianarana. Aoriny ny fanentanana natao azy ireo dia hifampizara ny tsara ho fantatra mahakasika ny fisoratana anarana biometrika eny amin'ny fiarahamonina misy azy ny asa atao manaraka. Marinina fa voakasika izao hetsika natao izao ny fatra Atsinanana Nalanjorofo Ambatsoa ao amin'ny distrika ny Mananaravaratra no faranana ateto amin'ny commune ny Antanambe. Zay ny vaovao avy any Fenerivesta iverina eto an-drenivohitra isika tafiditra anatin'ireo fikambanana mpanao asa soa filamatra eto Madagasikara ny Orchidée Blanche
foibe fitaizana ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina izay manamarika ny fahaefatra 50 taona ny jorony amin'ity taona ity manodidina ny 5 tapitrisa ariary isam-bolana ny filana rabola eo anivon'ny fikambanana ka anaovana hetsika fitadiavam-bola isan-taona. Miray Andrianjafy sy Rijara Kotso. Zato hatramin'ny 20 isan-taona ireo ankizy na olon-dehibe manana fahasembanana ara-tsaina dia izay no sibiazina eto amin'ny Orchidée Blanche. Misy amin'izy ireo no tafiditra ao anatin'ny autiste trisomie 21 ireo tsy misokatra na mivelatra ara-tsaina izay manomboka amam-bolana hatramin'ny 13 taona. Izy izay omena ny zo amin'ny olona sembana azy. Tsy mitovy amin'ny olona tsotra ny fanabeazana eto, saingy misy kosa nefa ireo tena afaka mivelatra sy mahaleo tena. Ny olona manana fahasembanana ara-tsaina aloha rehefa teraka manana fahasembanana ara-tsaina izy dia lehibe izy tena fahasembanana ara-tsaina ihany. Izany hoe tsy misy ny fanasitranana, tsy misy ny mirakiny, fa ny fampivoarana kosa maha-olona dia tena hoe ahafahana milaza hoe mandroso izay satria efa misy amin'izao fotoana izao efa misy any amin'ny 10 ireo tanora misehatra amin'ny asany ivelany. Feno 450 taona ny taona ity ny foibe izay tafiditra ao anatin'ireo fikambanana filamatra eto Madagasikara. Izahay zany izao ny atao hoe association de référence ary centre pilote eto Madagasikara satria raha ny fikambanana dia efa nanangana ny UNAM dia ny Union des associations pour les personnes handicapées de Madagascar dia misy koa ny UNAFAM, Union nationale des associations pour les personnes handicapées mentales à Madagascar. Izany hoe efa mizara ao anatin'ny 22 régions dia misy ireo olona misehatra amin'ny fanabeazana ny olona manana fahasembanana ara-tsaina ary maka référence aty amin'ny Orchidée Blanche avokoa. Manodidina ny 12 tapitrisa ariary isam-bolana no filana ho an'ity foibe ity. Ankoatra ny fandraisana anjara ny ireo tsara sitrapo ireo ray aman-dreny dia manampetsaka amin'ny fitazaina sy ny fikolokoloana ireo beazina eto ny opération brioche sy ny chocolat izay fanao isan-taona tao anatin'ny 450 taona izao. Tonga nanotrina ny fanombohana izany hetsika izany ny mpamorona ny opération ny maître Louis Jadot nanomboka ny taona 27 sy 700. Mpianatra malagasy maro no efa nahazo vatsim-pianarana manohy fianarana any amin'ny Université ny Turquie tao anatin'ny 4 taona. Tsy izay ihany fa sady manohana sy manampy sekoly eto Madagasikara ihany koa ity firenena mpiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara ity. Nitsidika ny sekoly iraisam-pirenena Marif eny Bel Air eny Talatamaty ny maso-vovô vaovao ny Turquie eto Madagasikara. Vohirana Espérant. École Marifa Talatamaty no andeha andranto fianarana any amin'ny Université any Turquie raha afaka ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona 2024 ity. Anampiana ireo mpianatra ireo dia nanao famelabelaran-kevitra momba ny tontolon'ny géopolitika misy any Turquie, ny lafiny toe-karen'ny firenena, ny sehatra sosialy, ny kolotsaina ary indrindra ny fanabeazana ny antoerana ny maso vaovao ny Turquie Alime Ebru Demirjan. Nandritra izany fotoana fifanakalozana teo amin'ny mpianatra sy ny masovo izany dia nampisehoana ireo mpianatra ny tetikasa robotika izay no volavolan'izy ireo anampiana ireo olona manana olana amin'ny fitenenana eo amin'ny fiainana andavanandro. Mariana fa ho fanampiana ny mpianatra dia mikarakara ny salon de l'orientation ihany koa ny sekoly isan-taona ka ho tanterahana ny alakamisy 1 sy ny zoma 2 Mey ho avy izao izany ho an'ity taona ity ao amin'ny sekoly Marifa Faralaza Talatamaty. Tsy andraikitry ny mpiaro ny zony mpanjifa ny mitaky taratasy fanamarinana eny amin'ireo mpivarotra na ihany koa maka vola amin'ny mpivarotra tranga iray izay niseho teny talata ny volon'ondry io ary manome endrika ratsy ity sehatrasa ity. Nanambarany koa izy ireo fa tsy ara-dalàna ny fikaonandoha izay verina ho tanterahan'ny mpiaro ny zony mpanjifa manomboka rahampitso. Ny andindin'izay rana amin'ny Miray Andrianjafy sy Ambintsoa Andriamaservelo.
mamendrika ratsy ireo mpiarany zompanjifa io reto solotena fikambana ny mpiarany zompanjifa ireto ny zava-misy teny akazondany talata ny volonondry ny fafito ny volana melasay teo izay miparitaka tamin'ny tambajoatserasera izay ambaran'izy ireo fa tsy fahefana anana ny mpiarany zompanjifa. Ny asa fisolokiana aloha voalohany dia tsy asa ny mpiarany zompanjifa zany izay mpiarany zompanjifa dia tsy manana fahefana mihitsy aka participation na hoe cotisation eny anivon'ny tsena tsirairay aby na koa hoe hisava ny entana olona dia tonga dia orofana ny entana lahadaty ananaty tsenan'olona tsy manana fahefana an'izany zay fa tsy maintsy miantso ny commissaire ny commerce miara-miasa ministère mivarotra indrindra amin'ny direction ny protection ny consommateur io no direction mpiay anay. Manaramaso manentana manabe no andraikitry ny mpiarany zompanjifa fa ny tompony andraikitra eo aniva ministera ny varotra no mandray fanapahan-kevitra. Raha misy fitarainana voarainay ka hananany porofo mihitsy satria zay foana ny fitanany olona hoe amy porofo zay hoe tao amin'ny tsena marina dia inona le zavatra vidiana tao ohatra amin'ny alalan'ny facture na reçu ohatra zany hoe tao mihitsy ity dia mankeny zay aloha mijery zay vao mampandre ny tompony andraikitra hoe ao nareo ministera misy an'ity zavatra ity tany ary andaotsika hiaridiny eny. Mandidina ny 20 isan'andro ireo fitarainana voarain'ireo mpiarany zompanjifa eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny fitarainana mikasika ny entana lany-dady, ny fitaterana, ny tsy fanarahan-dalàna, ny vintin'entana miompapana, indrindra eo amin'ny mpamongady. Nanambara koa ireto fikambanana ireto fa tsy ara-dalàna ny fikaonan-doha izay karakarain'ny mpiarany zompanjifa hafa izay tokony atao manomboka rahampitso. Dia manamarina amintsika vahoaka fa tsy izy zay asizy national ataony mpiarany zompanjifa namana zany osoka zany aminay fa ny ministera mivarotra raha amandreny mpiany mpiarany zompanjifa izy ihany no mikarakara ny asizy national tena ara-dalàna ary takinay amin'ny filoham-pirenena hoe mba ampy le ministera ikarakara ny zavatra io ary mangataka izay amoana an'le degré d'application nay mpiarany zompanjifa rehetra. Sy mora fikambanana mpiarany zompanjifa nanao ity fanambarana ity. Anana solotena ny mpino silamo eto Madagasikara anatrika ny fivahinianana masina any Lamek any Arabie Saoudite amin'ity taona ity toy ny isa taona izany 5 andro ny faharetany io pèlerinage io amin'ny ty volana mety izany fa miankina amin'ny fijerevana ny volana ny daty nanainga ao malmo ny azo any Lamek ny andiany voalohany amin'ireo mpino silamo ireo. Fanompoana lehibe indrindra ho an'ny mpino silamo maneran-tany ny fivahinianana masina na ny Hajj any Lamek andro 5 iorena ny finoana silamo. Andro voalohany moa zany dia ny hoe fijorana vavolombelona amin'ny maha mpino silamo dia io ny faharoa moa zany dia ny fanatanterahana la prière sola. Fahatelo ny fanaovana fifehezana isan'ny volana Ramadan. Faefatra amin'izay ny famoahana zaka aumône légal zany hoe famoahana anampena le mahantra. Le fahadimy amin'izay le ty pèlerinage ty zany zay olona vita pèlerinage io zany tsy nisy fahotana tsy nisy disodiso tagny dia ny paradisa zany no tanjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tegna ilaigna zegny magnano pèlerinage zegny boko antena zay mila mametraka nia hoe za mavita magnano mivavaka masina ny Hajj. Alhamdulillah tateraka ny etaetako androany za zay tatera etaetako ary Allah nagnampy za be dia be amin'ny fagnanaovaka Hajj. Eto za magnentana zegny raha vavy anadako ray aman-dreny zanaka zegny mba hanapetraka nia amin'ny fagnanaovana Hajj fagnapitranao nia zegny Zagnahary anao magnano pareky Zagnahary magnampy anao maro izy. Eto za zay magnametraka atsika tsy loatra tamin'ny 2026 ty atsika zay magnametraka nia amin'ny 2027 atsika afaka magnano Hajj. Tsy antery ny fanaovana ny fivahinianana masina fa miankina amin'ny fahefa-mividy sy ny fahasalamany ny mpino silamo tsirairay. Nanainga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato iazo any Lamek ireo mpino silamo solotena ny malagasy hiatrika izany fivahinianana masina izany. Dia vonina atrany ka eto dia mandefa afatra ampino islamo rehetra eto Madagasikara
tsy salasala hatrany anatina izay ary fandray aminay amin'ny fikarakaragna izao dia lehibe izao ho any izay tsy lasa amin'ny taona ity mba andeha amin'ny taona manaraka. Ny alohan'izay nefa dia noraisiny filohan'ny fanavaozana teny amin'ny lampanambotsiroatra izy ireo vinavinaina hoe ho anelanelany 5 Mey ka hatramin'ny 3 Mey na 24 no daty anatanterahana azy saingy mbola miankina ny calendrier silamo sy ny fijerenany volana vaovao any Arabia Saodita nefa ny daty ofisialy. Efa ofisialy moa fa amin'ny alarobia herin'ny androany alarobia 17 Mey dia andro tsy fiasana nefa andraisa karama no ny fankalazana ny fetin'ny silamo Eid al-Adha araka ny fampitam-baovao izay navoakan'ny ministera ny asa, ny fampananana asa sy ny asa-panjakana. Fanatanjahantena taorian'ny fiaton'ny lalaon'ny CFFA andorany fotsy sy ny ekipany COSFA teo amin'ny minitra 7 nandritra ny lalao mandroso ny dingany ampahifadalana na ny play-off fiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara divisiona voalohany 2025-2026 dia namoaka fampitam-baovao ofisialy ny CFEM mpikarakara ny fifananana PFL mikasika ny fepetra noraisina dia ny fanoizana ny lalao rampitso zany izany hoe toizana avy hatrany io lalao io toizana eo amin'izay minitra 7 ny janonany izay ny mpitantana ny klubany COSFA kosa etsy andany zay dia nanamafy fa efa mandeha ny fitoriana mikasika iny lalao iny indrindra ny amin'ny resaka fitsarana. Ny zava-misy eo amin'ny angom-baovao ny Avitra Rakotoartsoa, Meva Bodoarvony sy Fanirandremanana. Andin'ny 3 no mirakitra ao anatin'ny fanapahan-kevitra navoakan'ny CFM tao aorian'ny fandiniana ireo taratra ofisialy sy ny horonan-tsary mifandraika amin'ny lalao an'ny CFFA sy ny COSFA. Andin'ny voalohany dia ny fanoizana ny lalao eo amin'ny minitra 7. Eo amin'ny andin'ny faharoa dia milaza fa ho tohizana ny lalao ka ireo mpilalao voasoratra atao amin'ny fety de match ihany no afaka hiatrika izany ary ny isa ny tsara ny lalao no hanohizana azy. Hiatra ny sazy ara-pitsipika efa navoaka nandritra ny lalao. Ny lalao dia hitohy amin'ny fanateterahana ny penalité nomena ny CFFA. Eo amin'ny andin'ny fahatelo kosa dia milaza fa ny fanohizana ny lalao dia atao ny alakamisy 20 Mey 2024 amin'ny 10 maraina. Etsa mikanja ny Elzico plus bypass. Etsa ikilany nanaiky ny fanohizana ny lalao ny mpitantana eo anivon'ny COSFA saingy lavina izy ireo ny penalité nomeny mpitsara ny kluba ny CFFA ary no amafisiny fa efa napetraka ny fitoriana momba ny fitsarana ny lalao. Iatrika aloha zay fa zay tsy andakany tsaitsanao an'le penalité. Zay moa dia mijanona amin'ny hevitra mijanona amin'izay fanapahan-kevitra zay hoe ina moa zany analiziny zareo mahatonga an'ireo tsy maintsy hodakana le izy moa sady hodakana le penalité no carton jaune le bandiny no saziana le arbitre. Manaiky nge zany zareo fa diso le arbitre dia maninona moa mbola dakana le penalité. Io zany le olana fa zay zany tsy tazona ny mihitsy fa option zareo fa zay ndray raha manome hevitra vaovao zareo hoe zao ndray raha mba atao hoe ny magaga koa nge nivory tany zareo maly zaro zao vao mahalala an'izany hoe ny président na club indray no mivory tao président le CFM raha tsy manapa-kevitra. Le anakay zany noetretina hoe tokony match huis clos le match io dia mety hoe terrain neutre koa nga manaovana azy amin'izay mba équilibre tsaka zany sady tsy aty aminay tsy any amin'zareo. Misy karazana fitoriana ihany zany ho alefanay makasika an'le mpitsara ho alefanay ny amin'ny fitsakana satria ny zavatra misy raha ny lalàna international anjakaina misy sanction anankiroa afaka anenjena le mpitsara. Io zany sanction sportive zany hoe anjaran'ny fédération manasazy azy fa misy ny sanction pénale satria zay mieritreritra hoe misy suspicion kolikoly eo anatiny fa voritisme afaka tsaraina tsara zany ary metraka an'izay fitakan'ny fitoriana zay fa ity ambany masoko ty moa zay fa nahazoana lalàna ny fanaovana azy dia hiteo ny fanapahan-kevitry ny any amin'ny pénal anay ny amin'ny tribunal anay zany makasika an'le mpitsara. Raha ny fandaram-potoana navoakan'ny CFM dia ny farany herinandro avy izao ny lalao miverina eo amin'ny ampavalon-dalan'ny fiadiana tompon-dakan'ny Madagasikara. Ny sabotsy 3 Mey amin'ny 2 tolakandro Adjesaya ampy antranona Saint-Anne etsy amin'ny kianjan'ny Elzico plus bypass
amin'ny rora sasany fosa junior anafika ny disciple fc ao amin'ny velodrome Manatsirabe. Ny alahady 4 Mey ny COSFA andray ny CFFA ao amin'ny Kianjam-Betongolo amin'ny rora sasantolakandro. Ifanindry andalana amin'io ny fifandomana eo amin'ny Ergico Plus sy ny FC Rouge etsy amin'ny kianjan'ny Ergico Plus bypass. Baolina kitra ihany fa eo amin'ny sehatra iray sampirenena efa mivoaka tsikelikely amin'izao fotoana izao ny lisitra ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena tsirairay hiazo ireo firenena 3 Meksika, Kanada ary États-Unis hiatrika ny fiadinany amboara eran-tany amin'ny baolina kitra. Anisan'ny nanaitra ny mpakafy baolina kitra ny nahatafidirany ilay kintany baolina kitra breziliana Neymar Junior anaty lisitra ireo mpilalao indray raha efa ela izy no tsy tao anatin'izany. Mbola misy maromaro ireo firenena mbola tsy namoaka lisitra ny mpilalao 13 andro tsy hanombohan'ny mondial 2026. Avitry ny Anarakotarso. Firenena 20 amin'ireo 27 hatreto no namoaka ny lisitra ireo mpilalaony hiazo ny fiadinany amboara eran-tany ny baolina kitra andiany 17. Raha ny fitsipika fifaninana napetraky ny FIFA na ny fédération raisam-pirenena ny baolina kitra dia tsy latsaky ny 13 ary tsy mihoatra ny 19 miralahy no antsony andrafitra ny ekipa pirenena. Fanomezana io lisitra io any amin'ny FIFA dia alohan'ny voalohan'ny volana Jona, izany hoe afaka 12 andro. Ny fédération raisam-pirenena no mamoaka ny lisitra ofisialy ny rojona. Anisana nanaitra ny maro ny fivoahan'ny lisitra ny mpilalao ho an'ny sélection Brésil nahitany alohan'aran'ny Santos FC Neymar Junior. I Neymar izay tsy voantso nandrafitra ny ekipa pirenena brésiliana hatramin'ny 12 oktobra 2024. Efa tamin'ny 30 taona i Neymar Junior. Resy lahatra tamin'ny lalao nasehony miaraka tamin'ny Santos FC tamin'ny topilalovana ity ilay teknisiana italiana Carlo Ancelotti. Neymar Junior Santos. Ity mondial fa efatra ho an'i Neymar Junior. Izy izay nisana teo amin'ny dingana-pivadalana trany miaraka tamin'ny sélection Brésil. Tetsy ankilany tsy voantso andrafitra ny ekipa pirenena brésiliana ilay loha laran'ny blouson Chelsea Joao Pedro. Kanefa i Joao Pedro ny mpilalao mendrika indrindra no sady mpamony baolina be indrindra ho an'ny klub Chelsea na tafiditra baolina 50 na ny mipasy decisiva 4 tao anaty lalao 20 taona. Fa anisan'ny voantso andrafitra ny sélection Portugal ilay loha larin'ny Al Nassr Cristiano Ronaldo. Ity kalazan'ny baolina kitra ity no mpilalao navita niatrika amboara eran-tany inenina sesy teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra. Ankoatr'izay dia mety ho anisan'ireo mpilalao nandray anjara be indrindra tamin'ny mondial ilay kitany Albi Celeste ny Argentine Lionel Messi sy ilay mpiandra raton'ny Meksika Guillermo Naimo Ochoa raha toa ka voa. Agatsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany isaorany ihany koa ny ekipa teknika rampitsondray mirary sort klasy tompoko vavy.